Anatanteraka fanazaratenany any Frantsa ny ekipa pirenena malagasy amin'ny basketball na koa zazalahy U19 ny folo hatramin'ny 13 aprily izao. Tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fiadinan'ny tompon-daka iraisam-pirenena amin'ny basketball amin'ity sokajy ity ny 14 jona hatramin'ny 2 jolay izao, izay atao any Debrecen, Hongrie ity fanazaratena ity. Ny fanjakana malagasy miaraka amin'ny federasiona sy ireo mpiara-monina antoka tsy miankina amin'ny fanjakana kosa no iantoka ity fanazaratena ity. Manao andrana ny radar, andrefesana ny afainganam-pandeha ny fiara sy ny kodiaran-droa eny Ambohimankakely, tsara soatra lalam-baovao, talata maty ary avoloa amin'izao fotoana izao ny avy eo anivon'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro miaraka amin'ny zandarmaria pirenena sy ny polisy pirenena. Entina hijerena ny afainganam-pandehan'ireo fiara sy ireo kodiaran-droa eny amin'ny lalana mahitsy izao hetsika izao. Nanambara ny tompon'andraikitra fa tsy tokony oatra ny 20 km isan'ora ny afainganam-pandeha atapy-tanàna ary 17 km isan'ora kosa eny amin'ny lalam-pirenena. Tafiditra ao anatin'ny fanintanana sy ny fampianarana ary fampiatsahivana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana izao hetsika izao raha ny nampitaina avy eo anivon'ny ministera. Ankoatry ny andrana radar, nisy ihany koa ny fitsapana ny tahan'ny alikaola amin'ny vatan'ny mpamily alkotest raha ny nambarany tompon'andraikitra. Mandroso ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy ny Toamasina sy Folopointe, mandinina ny 530 isanjato ny asa nefa vita hoy ny avy eo anivon'ny ministera ny asa vaventy. Efa manomboka ny asa fanamboarana ny arabe izay ho atao beton armé ny orinasa mandraikitra an'ity fanamboarana ity amin'izao. Mbola mitohy araka izany ny fanelingelenana amin'ny fifamoivoizana amin'iny lalam-pirenena iny. Ny banky iraisam-pirenena kosa no namatsy vola amin'ny fanamboarana ity ampahandalana ity amin'ny alalan'ny tetika asa fanarenana ny lalam-pirenena izay tantanin'ny projet d'appui à la connectivité de Madagascar. Nahazo milina famotiana basy tsy ara-dalàna ny ministera ny fiarovam-pirenena. Androany no nandray izany ny jeneraly Joshua Kotoarjon, ministry ny fiarovam-pirenena. Isan'ireo firenena nanaosy ny ilay fanekena momba ny varotra fitaovam-piadiana traité sur le commerce des armes moa i Madagasikara ary vokatry izany no nahazoana izao milina izao raha ny nampitainy ministera.